Mbola mampitomona aminao lalandava ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny filazantsara araka ny Jaona toko fahaenina andininy fahaenimpolo ka hatramin'ny faraka amin'ny fitopolo no eo ambany masontsika. Fa ifantohantsika manokana ny andininy fahavalo amby enimpolo sy ny andininy fahafito amby enimpolo. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia hoy Jesosy tamin'ny 12 lahy, ianareo koa fa mba te hiala. Simona Petera namaly azy hoe, Tompo, akany amin'iza moa zahay? Ianao no manana ny teny ny fiainana mandrakizay. Ivavaksika. Ndreto zay manana ny teninao eo ambany masonay, ary isaoranay anao zany. Ary ambonina zany dia manana ilay teny tonga nofoka nonona taminay zay dia Jesosy Kristy. Misaotra anao zay fa manana zay manana an Jesosy, ary manana zay manana ny tenin'Andriamanitra. Koa mitenena indray aminay, indray maky indray ampioren'ny finoanay. Amin'ny anaran'i Jesosy eo ambany fitarian'ny fanahy masina no angatahana izany vavaka izany. Amen. Rehefa mandinika n'io soratra masina io sika dia voatarika mankany amin'ny hevitra vitsivitsy ary hevitra mazava lazain'ny soratra masina. Indrindra fa reo andininy fahafito amby enimpolo sy valo amby enimpolo reo, raha ireo no engan'ny toriteny dia mazava ny afatra. Afo dia afatra zany no lazainy eo. Mazava ny afatra fa hoe aza miala amin'ny Jesosy. Zany ny afatra eo. Aza miala amin'ny Jesosy. Aza miala amin'ny Jesosy. Aza miala amin'ny Jesosy na dia miala amin'ny azany maro. Aza miala amin'ny Jesosy na dia miala amin'ny azany maro. Aza miala aminy na dia manome safidy malalaka anao azy izy. Ary aza miala aminy fa izy no manana ny teny tenin'Andriamanitra, fiainana mandrakizay. Aza miala amin'ny Jesosy. Andehantsika hamaky teny anankiray eo amin'io toko fahaenina io ihany. Toko fahaenina eo amin'ny andininy fahaenina amby roapolo. Toko fahaenina andininy fahaenina amby roapolo. Zao no vaky ny teny amin'ny anarany Jesosy Kristy tompontsika. Jaona toko fahaenina andininy fahaenina amby roapolo. Ahoana no vaky ny teny? Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mitady ahy ianareo, nefa tsy noho ny nahitanareo fahamatarana noho ny nananareo ny mofo ka voky. Sarotra ny fiainanareo olona, sarotra ny fiainana, samy mahalala an'izany ny olona rehetra. Mila sakafo ny olona. Marina mahasarotra ny fiainana, lafo ny sakafo. Zany no hitantsika amin'izao fotoana izao, zany contexte iainantsika andavanandro. Saingy izao mazava ny tenin'ny Tompo fa ny sakafo dia fitarian-dalana ihany, hitodika amin'ny tena fiainana, fa tsy eo amin'ny sakafo akory ny tena fiainana. Tany aloha tany dia misy an'ilay teny sarotra firesaky ny ankizy hoe velona mba hinana ianao sa mihinana mba ho velona. Ianao moa no mamaly an'izany. Fa Jesosy dia milaza mazava fa tsy ho mofo io akory ny tena zava-dehibe. Saingy izao mifanena amina kion-dalana tsy azo hidivirantsika amin'izao fotoana izao. Iny zany kion-dalana tsy azo tsika hidivirana zany a? Dia ny hoe ny fironan'ny olona amin'ny zavatra hita maso, zavatra azo tsapain-tanana.
zavatra mahavoky ary fitenin'ny olona amin'ny andavanandro hoe nga zany nananay hanina zay fa misy zavatra teneninao aminy na ampianarinao tsy nanan-kanina zany ampitombony vilany vary any ampilaninay nga zany fitenin'ny olona zay mifandona amin'ny fanahy azavaiko le fanahy rehefa avy eo mifandona amin'ny fanahy anika very ny fahendrena fa de milahatra amin'ny mananaina rehetra eny ny olombelona na dia nataon'Andriamanitra ho mpanjaka azy ary zany mahasarobidi ny fananana an' Jesosy zay manoro lalana antsika amin'ny lalana marina mba tsy diso lalantsika ka aza miala am' Jesosy na dia miala aminy aza ny maro. Inona moa no mampiala ny maro am' Jesosy? Zany lazaiko zany tsy mahazo ny tenin'ny tompony olona noho ny saina efa resan'ny hoanina sosotroana sotafiana noho ny vainga fizika nofo izay azo tsapaitanana kokoa dia arina ny fanahy resahana eto hoe pneumause izy zany hoe rivotra fa ny rivotra resahana eto tsy hoe rivotra mitsoka fotsiny fa ilazana ny toetra ao anaty ny olona ny fiainana ao anatin'ny olona ny mahaolona ny olona ilay lazaintsika malagasy moa ary tsika malagasy na tsy nahita ny baiboly azy dia mahalala hoe ny fanahy ny inona ozy izy fanahy ny olona ary zany na tonga ny reto olony reto a sahirana rehefa nytenenin'i Jesosy hoe ny mofo ozy izy ny nofo tsy mahasoa ninninona fa ny fanahy mahavelona dia sarotra zany ozy izy ry zareo sarotra kosa zany aloha ahoana zany lazain'ity rangaty izany ary le hoe teny hoe sarotra zavaiko kely amintsika le teny hoe sarotra io le teny hoe sarotra rehefa jerena tsara ny dika teny de hoe maina fa ny hevi-dehibe na ny foto-kevitra ao anatiny dia ny hoe mampahi zany teny zany hoe raha lazaiko amin'ny teny hafa zany hoe tsy nanan-kanina zany tenin'i Jesosy zany dia naninona ny maro ozy izy la soratra masina dia niala taminy ny maro ary zay le mampiala ny olona maro amin'ny olona am' Jesosy zao dia tsy misy zavatra hitany mivaingana any zay mahatonga ny olona miazakazaka any amin'ny karazam-piangonana zay milaza aminy hoe androany dia androany ianao dia mahazo botifotsy androany dia androany ianao dia mahazo fiara androany ianao dia mahazo moto androany ianao dia mahazo vady dia mankany ny olona satria azo sapaitanana zany ary dia adininy ny tenin'i Jesosy fa ny nofo tsy mahasoa ninninona fa ny fanahy ny mahavelona. Dia miala am' Jesosy misy olona mieritreritra foana hoe mivavaka izy tena mivavaka izy satria manam-piangonana mamonjy fiangonana mamonjy toerana hivavahana saika efa niala tamin'ny tompo satria efa mirona mankany amin'ny besiny maro eto zany dia mazava ny tenin'ny tompo ny fanahy sy ny fiainana no miaraka ny fanahy sy ny fiainana miaraka zany hoe ny finoana zay anananao ao anaty maharesy lahatra finoanan' Jesosy Kristy no mitondra fiainanao amin'ny olona fa tsy ny mofo sy ny fiainana tsy rehefa manana mofo ianao manana vary ianao manana ny rehetra ianao dia mandeha amin'izay ny fiainanao. I Jesosy no manome ny fiainana ny tenin'Andriamanitra ny teny tonga nofo no manome fiainana narangarana kely ny boky ny baiboly amin'ny teny anglisy hoe vitality ilazany azy vitality dia hoe hery hoentina miaina ka i Jesosy tsy manome pomady ahositra amin'ny ferinao ny problemanao fa i Jesosy manome hery hoentina mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra hoentina mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary ny sitrapon'Andriamanitra dia zao ny tsy hamelany atsika isovery na dia iray aza zany ny sitrapon'Andriamanitra ka na dia mandeha miala am' Jesosy aza ny maro aza miala aminy ianao zay voalohany. Faharoa malalaka ny safidy moa am'izao fotoana izao dia malaza ny hoe ny fahalalahany ny fivavahana ary dia malalaka ny safidy
am'izao fotoanatsika miteny zao misy ankizy kely mbola voatavy tsy mifandraka, mbola vo 5 taona 4 taona de milaza fa hoe ateony izy tsy misy an'izany Andriamanitra zany hony safidiny zany tsy manery Jesosy mazava ny teniny ianareo koa va mba te hiala dikan'io de hoe mba te hanaraka ny renikova ianareo, te andao akoho va anareo. Tsy hoe maniry ny andehanantsika kory izy na ny alantsika amin'i Jesosy, tsy fandroahana kolaka akory zany fa fanamafisam-pinoana hoe maiza misafidy e, maiza mandray fanapahan-kevitra. Ary zany isaorantsika n'Andriamanitra fa misy an'reto tanora ny akamaroana izy anao, misy olo-lehibe vitsivitsy ihany ao anatiny ato, olo-lehibe efa manambady maromaro ihany, 7 ny raisina androany amin'ny tababolantsika na ndray 20, manaraka eo tsika mandray firika eo fanapahan-kevitra lehibe io. Ary ty le hoe ianareo mba te hialy ty de mitovy amin'ilay tenin'i Jesoa hoe fidinareo an'io zay hotomponareo na hanompo an' Jehovah nareo na hanompo andriamanikafa. Ka fisarihana hanapa-kevitra ny tenin'i Jesosy hoe ianareo koa va mba te hiala. Ny valy teny tokony ho azo zany de ny hoe raha izao sy ny ankohonako kosa dia hanompo an' Jehovah zay dia hanompo an'Andriamanitra, tsy hiala am' Jesosy zay. Jesosy tsy religion fivavahana anankiray zay alahatra amin'ny fivavahana rehetrarehetra hoe ny anay ty ny fikiranay, tsy takan'izay loatra le izy fa i Jesosy dia manome fiainana ho an'ny olona, tsy manome hevitra, tsy manome filozofia. Ny finoana kristianina tsy filozofia io fa fiainana io, fiainana mandrakizay, tsy mampaninina ny tompo ny ilaozanao fa mampaninina anao mandao an'ny tompo. Tsy mampaninina Jesosy nge ny ilaozantsika, namoa ny olana aminy raha ilaozanao izy fa lazainy foana zany hoe misy andao anareo izy izy amin'ny fotoana izy de andao daholo ianareo rehetra, saingy Andriamanitra tsy mandao azy fa isika raha mandao an' Jesosy dia nandao fiainantsika, fa izy no manana ny teny fiainana mandrakizay. De teny hoe manana zany hoe any aminy zany lay zavatra. Tsika ndraindray ina mahatonga antsika kofokofoka isan'andro mamono tena mihitsy aza ndraindray mba havelona, mamono tena mba havelona zany ny ataontsika ndraindray, tsika mamono tena nefa de mba havelona atsika ny mahatonga antsika mamono tena io. Any am' Jesosy lay zavatra, lay fiainana tediavinao io, ary zavatra kely foana eo anatrehan'Andriamanitra zay ho tafianao, ho sotronao, hialofanao. Fa mazava ny tenin'Andriamanitra zay tsy fanabadona olona akory, fa efa niainana zany, fa niainako zany, efa niainan'ny olona betsaka zany teto ambonin'ny tany, zay mbola mahatonga ny olona hoe andavitrisany olona kristianina eto ambonin'ny tany. De ny tenin'i Jesosy manao hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany de anampo anareo zany. Jereo izy ny voromanidina fa tsy mba mamafy renina mijinja. Mihoatra no reny ianareo rokely finoana hoy ny soratra masina, fiarahana amin'ny tompony aina no fiarahana amin'io Jesosy io. Ny atao hoe fiainana mandrakizay tsy hoe fotoana lavabe akory, lavabe de mamona aminaina, hira foana ianao, mitera ianao ao amin'ny fiainana mandrakizay ianao de manao routininao ianao, mitovy amin'ireny olona any amin'ireny scène fanaovana fiarakodia ireny, scène de montage, fanaovana fiarakodia. Misy olona mametraka parabrise fotsiny, tonga ny tômôbila de mametraka parabrise, zay no hainy mandra-pahafatiny, mandra-paharetinretiny. Zany le fiainana mandrakizay. Fa raha hoe fiainana mandrakizay de zao fiainana miaraka amin'Andriamanitra, ary Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, zany hoe lalana makany amin'io fiarahana amin'Andriamanitra io. Rehefa manana finoana ny Jesosy ny olona dia tafara-dalana amin'Andriamanitra izy. Zavana malala, misy fiteninareo mpanao beloty, fiteninareo manao hoe manary
Manarino? Manary joker, aza manary joker. Ka ny olona manary an Jesosy zany miala amin'ny finoana zany dia manary joker zany. Tsy maintsy ho resy zany. Mijoroa amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa izao ny tenin'i Jesosy. Izao ny vavahady. Raha izao no idiran'ny olona dia ho vonjena izy. Ka hiditra sy hivoaka sady azo anina. Izao ny vavahady. Raha izao no idiran'ny olona dia ho vonjena izy. Ka hiditra sy hivoaka sady azo anina. Jaona 2:7. Misy ny tsy mahita varavarana misokatra ntsony amin'ny olana samy hafa. Midona amin'ny rindrina ho ny fiteny. Misy olona tsy mahita ntsony varavarana misokatra eo amin'ny fiainany. Fa olana daholo izay alehany rehetra, midy daholo ny varavarana rehetra. I Jesosy tsy varavarana misokatra. Jesosy tsy varavarana misokatra fa vavahady midanadana. Idiran'ny olona hananany fiainana. Zany hoe mahavonjy azy sady ahitany hanina. Ka na eto tany ianao na ny an-danitra, tsy very ianao miaraka amin'ny Jesosy. Averiko, tsy varavarana kely misokatra zay idiran'ny olona isisihana fotsiny Jesosy, fa vavahady midanadana. Azahoan'ny olona zay ilainy. Ary izay teny izay tsy takatrireo mpianatra fahizay, ireo olona fahizay ka nahatonga azy nandao azy. Fa ianao, isika, izay nandrehany zao teny zao, aza miala amin'ny Jesosy. Aza miala aminy na dia misy marobe azy mety te hiala amin'ny Jesosy. Malaza zao ny teny hoe déchristianisation. Aza miala amin'ny Jesosy. Na dia malaza azy zany teny zany. Aza miala amin'ny Jesosy fa safidy tsara ny manaraka an Jesosy, mifikitra amin'ny teniny. Ary aza miala amin'ny Jesosy fa izy no manana ny teny fiainana mandrakizay. Teo velona ianao eto tany, manana an Jesosy ianao iantohany ny fiainanao. Teo velona ianao rehefa aoriana amin'ny fahafatesana, manana an Jesosy ianao fa izy no fananganana ny maty sy fiainana. Ho an'Andriamanitra voninahitra. Amen. Vavaka isika, manana tokoa zay manana anao, ry Jesosy avy any Nazareto. Maro be, ary fantatray fa maro koa ny olona zay mino anao, fa maro koa ireo manaratsy anao, ireo manao tsinotsinona ny finoananao, ireo efa niala taminao, ireo efa nandao ny fiangonana, nandao ny asa fanompona, nandao an'Andriamanitra. Na dia mitoetra ao anaty fiangonana ihany azy, saingy tsy manana anao akory. Mifona aminao zay raha anisan'ny reny. Angatahanay dia ny hoe aza miala aminay ry Tompo. Fa izay tsy hiala aminao, avelao ny elokay, amarina amin'ny raha soanao zahay mba ho voavela eloka. Ary ny fanoloran-tenanay dia ho fanoloran-tena marina eken'Andriamanitra. Vavak'izay, ho an'ny fiainanay andavanandro, mba tsy ny fiainanay andavanandro no dia andaozanay an Jesosy. Antotonay tena amin'ny fanoana izao tontolo izao. Diovy zay, amasino zay mba hiala amin'ny fahavetavetana rehetra zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ary fantatray reny. Ry Tompo, vavaka aminao zay ho an'ity firenena ity, avotiny firenena, ome hoanina ny mahantra sy ny nona rehetra eto Madagasikara. Tompo, ampaherezo zay rehetra manana hevitra tsara, hoentina mampandroso ny firenena, ary hoentina mamahakanina ny olona sy ny mitondra fahendrena ho an'ny firenenay. Vavak'izay ho an'ny fiangonana, ahajoro tsara ny fiangonana fa tsy hanaraka fanao zao tontolo zao. Ny FJKM, ty FJKM Salema vaovao ty, ho fiangonanao tokoa, ka anjakanao amin'ny fanahy. Ka ny fanahin'ny olona rehetra dia ho toe-panaraka an'Andriamanitra, ho rivotra mitsoka sy manjaka ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana ny fahendrena, ny fahalalana an'Andriamanitra, ary ny fifikirana amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapony. Tompo, matoko izay fa raha tonononay amin'ny fonay marina tokoa zany ny vavaka izany,
dia sady voavelany elokay no afaka ny fahotanay ary azonay izay irinny fonay satria Andriamanitra tsy mahay mandaingany amin'izay efa nolazainao ianao. Koa ny vavakay dia kambanay mivavaka nampianarin'i Jesoa anay manao hoe rainay eo izay ny an-danitra, masinina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, tao ny sitraponao, dia antany ho tahaka ny any an-danitra, meonan'io izay anona sahaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay neloka taminay. Asa mitonanay mifakapana fa manafahanay amin'ny ratsy, nao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.